eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely eny ary tompoko mitona anareo avy atrany ao mba andray an'izao fandarany zao ho zava-dehibe tena zava-dehibe araky ny efa nambarako taminareo tany aloha tany dia tsika sedrasedra kory ny fisiny zao fandarany zao fa ny fonoko azy dia tena hoe programa avy amin'Andriamanitra lay izy nataon'Andriamanitra nisy tompoko zao fandarany zao ahafahan'Andriamanitra mampafantatra anao ny marina mikasika ny am'izao olana atreanao zao mikasika ny am'izao ady mangotrakotraka misy eo amin'ny fiainanao zao ary ahafahan'Andriamanitra ihany koa mampafantatra anao ny tokony ataonao raha teo voavonjy manoloana an'le olana na manoloana an'ilay ady anao io Andriamanitra zay nahary lanitra sy ny tany io ange ry havana malala dia Andriamanitra tena tsara amintsika zanak'olombelona ary vonona ny aneo ny fahatsarany aminao manokana zay mahita sy mandray ahy am'ty androany ity izy ho a manokana moa dia misaotra an'Andriamanitra aho satria tsapako tena tsapako fa tena manamarina ny teniny zay voalaza ao anatin'ity baiboly itya ny tompo Andriamanitra tsy tofo ary manamarina ihany koa ny fampianarana sy ny toroteny zay ataoko na amin'ny alalan'ny fahitalavitra tahako zao na amin'ny alalan'ny radio na mivantana amin'ny olona izany omena ny tompo ny dera sy ny aja ary ny voninahitra ny am'izany fahasoavana lehibe avy any an-danitra sy avy amin'Andriamanitra izany ry havanao ianareo zay mahita sy mandray ahy am'izao ora izao tianareo tsiraray avy isambatan'olona ny tompo Andriamanitra tsy tofo voalohany tian'Andriamanitra hovonjena ny fanahinao marina fa efa nanota ianao efa nanota teo anatrehan'Andriamanitra ianao ary mbola zany foany angamba ny fiainanao mandraky ty ny androany marina fa efa nanao tsy fanao ianao tamy karazany mihitsy ro zavatra ratsy zay nataonao ary nadianao aza matsapa fa tsy nety le izy marina fa isan'ireo olona zay fa nandeha tamin'ny lalan'ny fanompona sapy ianao zay ambaran'ny baiboly fa tena fahavetavetana sy fahotana lehibe indrindra eo ny atrehan'Andriamanitra izany marina daholo izany rehetrarehetra ambarako izany fa izao ty ianao foana ny tompo Andriamanitra ianao foana no ndraindray no manameloka ny tenanao hoe ataon'Andriamanitra inona intsony moa ao zay fa nanana fiainana toy zao na nanana fiainana tako zao fa androany dia manamafy fa tena ty ianao ny tompo Andriamanitra tiany foana ianao tiany ho afaka am'izany fahotany zany ianao ary tiany hovonjeny ihany ko ny fanahinao faharoa tsy miafina amin'Andriamanitra tompoko ny olana sy ny ady atreanao ankehitriny io hoy izy ao bokiny Exodosy toko 7:17 sy ny 9 teny nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tam'izany fotoan'izany moa ity teny ity fa inoko kosa fa teny ataon'Andriamanitra ho anao ho anareo zay mahita sy mandray ahy am'izao fotoana izao hoy izy efa hitako tokoa le teny amin'ny Exodosy toko 7:17 teny eny koa hoy izy efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko zay any Egypta efa reko ny fitarainany noho ny ataony mpampiasa azy eny fantatro ny alahelony de zao nitohan'le teny nataon'Andriamanitra ho any zanak'Israely ka de efa nidinao zao amonjy azy hiala amy tanany Egyptianina
hiala am'izany zavatra ratsy manjo azy zany ka amonjy azy ary hitondra azy hoany am'ilay tany tondra-dronono sy tantely, hoany am'ilay tany zay tena hoe hiadanana ifaliana ary iainana ao anatin'ny fahasambarana. Ry havanao, tsoroko aminao fa tahaka zany mihitsy ny zavatra hitan'Andriamanitra mikasika ny amin'ny fiainanao. Tsy afa tahaka zany mihitsy ny zavatra ren'Andriamanitra amin'ny alalan'io vavaka sy fitarainana ataonao matetitetika io. Tsy afa tahaka zany mihitsy hoe fatak'Andriamanitra amin'ny antsipriany ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao am'izao vaninandro misy antsika izao. De izao no Jesosy Kristy zanany zay efa nomeny antsika zanak'olombelona, no Jesosy Kristy zanany zay efa maty teo ambony hazo fijaliana, no Jesosy Kristy zanany zay efa maty natao pasika ho antsika arak'ilay fanazavana efa netiko taminareo tany aloha tany, no zany rehetrarehetra zany de vonina Andriamanitra ny amonjy ny fanahinao ary vonina tahak'izany ihany koa izy ny amonjy anao ho afaka am'ireo olana sy reo ady mangotrakotraka zay natrehanao izany. Enao tsara nge ty teliko ity e, tsy mbola notorotorono natao akibo akory ianao tam'izany, tsy mbola nateraka akory ianao tam'izany. Tam'izany ny tompoandriamanitra no efa nanome ny zanan'ilay tokana arak'ilay nambarako ty ary aloha. Tam'izany ny tompo Jesosy no efa maty teo ambony hazo fijaliana, no efa natao pasika ho antsika zanak'olombelona. Zany hoe tsy mbola teraka ianao de efa vitan'Andriamanitra ny solution ho anao manokana manoloana ny fanahinao zay very ary manoloana andreo olana sy reo ady mangotrakotraka zay efa natrehanao. Ka ny taranaka rehetra taty aoriana de efa nomanin'Andriamanitra ho am'izany fahasoavana lehibe izany avokoa, ary tsy misy avahana ny taranaka rehetra tompoko, tena tsy misy avahana. Tian'Andriamanitra ho vonjena amin'ny fanahiny ary tian'Andriamanitra ihany koa ho afana amin'ny olana sy ho afana am'ireo ady mangotrakotraka zay hiatrehana. Noho zany miomana ianao andray an'izany fahasoavana izany am'ty androandroany ity. Marina fa efa nimbetsaka ianao no nandre ny teny zay notoriko tako zao, efa nimbetsaka ianao no nanaraka an'izao fandarana izao, fa androany raisy hoe spesiala ho anao ka hoy aho hoe miomana ianao andray an'izany fahasoavana izany am'ty androany ity. Fahasoavana zay ho ataon'Andriamanitra eo aminao tokoa amin'ny alala zao afatra entiko izao. Tsy inona izany fa ny amonjena ny fanahinao mba tsy ho very mandrakizay ianao, fa kosa mba hanana fiainana mandrakizay miaraka am' Jesosy, miaraka am'ilay tompoandriamanitra tsy to any an-danitra izany. Ary any koa ny amonjenanao ho afaka am'ireo olana sy ady natrehanao hatramin'ny tsay iny. Ojerentsika am'izay aza ny fototra mahatonga ny olana sy ny ady zay tsy misy fitsarana teo amin'ny fiainanao. Anisan'ireo olana sy ady atrehan'ny olona ankehitriny tompoko, ary olana sy ady tena mampahory de ity ny olana eo amin'ny famelomantena, ny olana eo amin'ny famelomantena ho iaho. Tsy vitsy amin'ny olona am'izao vaninandro misy antsika zao tompoko no manana olana eo amin'ny famelomantena, indrindra fa isika malagasy. Raha madinika zao isika dia mahita fa arakaraky ny nandehanan'ny andro sy ny volana ary ny taona dia miamitombo isa reo olona manana olana eo amin'ny famelomantena. Ary tsy vitan'izany fa miamafy hatrany hatrany le olana eo amin'ny famelomantena.
ambony zany re olona mba nanana ny na izy azy fa iny azo lasaina hoe nanana ny ampy tokoa de inona mitranga am'izao vaninandro zao tsy vitsy no efa mahatsapa ary misy efa tena mahatsapa fa miaresy hatrany hatrany izy miha mitotongana hatrany hatrany ny fananany na ny arenany amy karazany moa ny fiseon'lay olana eo amin'ny famelomatena raha ohatra ka tena diniana ao reo zay matsapa sy mahita fa tsy misy mety daholo ny ataony rehetra mandamoka sy maty akaranany avokoa ny zavatra rehetra ataony sy ny zavatra rehetra zay mba antenainy miasa birao izy tsy mety aminy miasa teny izy tsy mahita fombiazana ao reo mahatsapa fa tsy mety mahita asa fivelomana mihitsy izy demandy be debe no efa nataony tatsy sy teroa teto Madagasikara ho an'izay manana diplôma be moa dia hatrany ampitany ranomasina de nandefasany demandy hitadiavany asa daholo fa lasa ihany ny andro lasa ihany ny volana lasa ihany ny taona fa tsy nisy vokany daholo zany rehetrarehetra zany eny na de efa manery tena ary ny olona sasany hiasa amin'ny asa zay tsy mifanaraka amin'ny mari-pahaizana tsy mifanaraka amin'ny diplôma zay ananana efa manery tena ho iaho dia tsy mbola mahita asa ihany tsy mety mahita asa ihany ny sasany ray tafitra miasa ihany fa saingy asa misy olana asa tsy matamana ka voatery manala tena ny sasany ihany ko tafitra miasa ihany fa saingy tsy mety maharitra am'lay asa fa isika ny miasa de voaraoka foana ary misy ary ohatrany hoe volana fixe na isan'ny taona fixe no mahavoaraoka azy ohatra hoe taka zay lehilahy anankiray zay zao voaraoka isiky ny volana mars sona moa tompo fa efa nivavaka ho azy ka tam'ty volana marsa tamin'ny volana marsa teo tsy nandaitra tsony zay fandroany zay ny sasany ndray dia voaraoka isiky ny feno ery taona ny asana na feno ro taona ny asana de eny ray tsy anasa tsy mahavelo tena mandritry ny taona maromaro olana mampahory sy mampijaly fo sy saina avokoa zany rehetra etra zany ry mpiany malala fa ny tena olana ihany ko de ity lay olana hoia tsy mety voavaha-mataonany zava-misy zany tsy mety voavaha-mataona kanefa ny taona amin'io miamitombo ihany tompoko ny antony zany rehetra zany ny foto zany olana sy ady atreanao mandraka kehitriny zany de tsy inona akory fa ny fisina ozona karazan'lay tsy mahavelo tena misy eo aminao na efa nisy teo amy ray aman-dreninao na efa nisy tany amin'ny ray aman-dreny be anao tany azavaiko aminareo tompoko fa tsy anganoangano akory na rirarira na onoono ny filazana fa misy ny ozona tsy mahavelo teny fa tena misy ny baiboly no manambary izany zao raha teo ihany ko de manamarina fisiny zany tamin'ny alalan'ireo olona amy karazany zay fa niona tamiko zay efa nresaka tamiko ny tantaran'ny olana sy ny adina trehana ka rehefa nodiniko tokoa lay zava-nisy teo amy fiainany dia surany tena koa hoe ozona mitatao eo aminy no fototr'lay olana zay no tantarainy tamiko misy aza am'ireo olona sasany tafita be mihitsy izy any ampitany ranomasinany tena tafita be nangombola be nahazo fananana tsara be amy karazana fa saingy rehefa tonga eto an-tanindrazana ataoko hoe tonga eto Madagasikara ohatra dia miha mahantra sy miha mahantra
miaresy sy miaresy izy. Zay volana ampiasainy toa tapitra tsy nisy vokany daholo. Ny havany indray no nomentsiny fa fototra mandany volana tsy fantany mantsy fa ozina tsy mahavelo tena mitatao eo aminy no ao ambadiky zany. Ny ozina tsy mahavelo tena ny mpiray-tam-po aminy, ny ozina tsy mahavelo tena ny ray aman-dreniny efa nisy teo am'le fianakaviany. Ka rehefa tonga tetya atandrazana, tetya antoerana, lay mpiray-tam-po zay tany ampitany ranomasina, tafita tany ampitany ranomasina, de avy hatrany dia niaran'zany ozina tsy mahavelo tena izany ihany koa. Satria ny ozina de hoe teo am'lay taranaka mihitsy, ka iza moa ianao no tsy hovesaran'ny ozina, tsy anaovan'ny ozina mission rehefa tonga eto tanindrazana. Raha ohatra ka nisan'zany ray aman-dreninao, raha nisan'zany ny mpiray-tam-po aminao, tsy maintsy manao ny ataony eo am'zay am'zany taranaka zany ny ozina riavana malala. Zay ny mahatonga amin'ny tantara hoe misy ny ozina fa tsanganao gano, misy ny ozina fa tsy rararira, misy ny ozina fa tsy hoe onoono riavana malala. Anome ohatra efa nisy ao anaty baiboly ao mikasiny amin'ny fisianyity ozina ity, mba tonga anao tsy ho mandromandry manana aretina, mba tonga anao tsy hoe vo zay vao mitady vaolana hoe kendao vo domy aho raha nohatra araka ny fomba fitentsika malagasy. Ohatra am'zany ny nahazo any Kaina. Araky ny voalasan'ny baiboly, tsy nahita fombiazana tam'izay nataony mihitsy Kaina tam'zany fotoana zany. Tsy namokatra ho azy mihitsy ny tany. Fiafarany lasa mpanjenjena, lasa mpirenireny fotsiny teto ambony ty tany ity Kaina. Ny antony zany ry havana, satria nahazo azy ny ozina tsy mahavelo tena. Ahoana ny baiboly? Andovaka itsika ny voalaza ato amin'ny boky Genesis toko 4 mitantarany nanjoan'ny Kaina. Zao ny voasoratra Genesis toko 4 de ny 2:12 araketriny de voaozina ianao ry Kaina, hiala amy tany honenana, zay ny vava hitelany rano ralahinao ny alatsika ny tananao. Raha miasa ny tany ianao de tsy mba ahavokatra ho anao intsony izy, ho mpanjinjena sy mpirenireny eny ambony tany ianao. Mazava ny voasoratra. Ny vavan'ny Tompoandriamanitra tsy to no ny teny. Voaozina ianao ry Kaina, ka ny ozina zay miatra aminao manomboka izao de lay ozina tsy mahavelo tena. Raha miasa ny tany ianao tsy ahavokatra ho anao intsony ny tany, ianao ho lasa mpanjenjeny, ho lasa mpirenireny eto ambony ty tany ity. Ohatra ihany koa, raha mbola eo amin'ny olona ny ozina tsy mahavelo tena, dia manadiso fanantenana azy avokoa zavatra rehetra ataony. Hainao hoe manadiso fanantenana azy avokoa, nanantena hita vokatra kanjo zero tanteraka no vantaniny. Ny bokyny Deutéronomie zao no manambara izany. Deutéronomie toko 7:20 de ny 7:30 enonge ny voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy, voan-javatra betsaka no entinao ambolena ny antsaha, fa kely kosa no angoninao, satria ho lany valala ireny. Anao tany voaloboka ianao ka hiasa azy, nefa tsy ositra divaina ioty voaloboka ianao, satria ho lany fosotra ireny. Ananazy oliva amin'ny taninao rehetra ianao, nefa tsy hiositra diloilo fa hintsana ny olivanao. Deutéronomie indray toko 7:20 safady 44-45. Ny vahiny eo aminao hisandratra ho ambony de ambony no ianao, fa ianao kosa hietro ambany de ambany. Izy ampisambotra anao fa ianao kosa tsy ampisambotra azy. Izy lohany fa ianao kosa ho rambony. Mazava le voasoratra. Zay le mahatonga amin'ny teny hoe
raha mbola eo amin'olo ity karazana ozina tsy mahavelo teny ity de manadiso fanantenanao anao avokoa zavatra rehetra zay ataonao. Voasoratra mazava teo hoe voan-javatra betsaka no nafafinao fa kely kosa nijenjainao tanao mahadiso fanantenananao zavatra rehetra. Anarany anao mba manana tany-bolopoka nefa tsy mba misotro divay omby baiboly. Anany anao mba manana tany azo no oliva be deabe maniry nefa dia tsy mba misotra ny menaka avy am'izany oliva izany. Ary lay mivakina farany teo ahoanao baiboly ny vahino aminao isandra de sandra ho ambony de ambony fa ianao kosa etry de etry mba dineo ange tsy zany ve no mahazo antsika malagasy anarantsika mba eto velona hita Madagasikara manana ty nosy malala antsika ity zay nosy misy ny zavatra rehetra ary nosy tena manan-karena kanefa indrisy fa de to reny olona mangetaeta ambony lakan'ireny no misy antsika malagasy. Ny vahiny zay tonga eto no misandratra ambony de ambony no baiboly fa isika tompotany kosa de mietry ambany de ambany no baiboly. Ozony zany ry avanao, ozony zany tsy afaka hiadevitra ny tsy fahamarinana zany mihitsy ianao fa ozony zany. De mbola hijery tenin'Andriamanitra ihany koa isika tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jeremia 4:7 zao ny voasoratra. Jeremia 4:7 ny lehibe ny maniraka ny madinika atsaka rano de tokany amin'ny lavaka famorian-drano reny nefa tsy mahita rano ka miverina mitondra loha mody menatra sy mangaiay izy ka misaron-doha. Fa tsy mpanantenana ake zany ny lehibeny maniraka ny madinika mandeha atsaka rano ny baiboly mandeha anao zavatra ny baiboly de tokany amin'ny lavaka fatsakana lay madinika zay ny rana nefa de tsy nahita rano. Normal be mandeha mody tanapolo izy ny baiboly hoe miverina mitondra loha mody izy menatra sy mangaiay izy ka misaron-doha. Be de be nge olona tahaka zany mampiasa vola mampiasa reny mba entina ampitomboana ny eo an-tanana kanjo tsy misy mety nanadiso fanantenana avokoa zavatra rehetra anika lasa menatra sy mangaiay ateorina. Mbola maky baiboly ihany ko sika Mika 4:12 5:12 de zao voasoratra ianao ihinana nefa tsy ho voky fa mbola ho ao anatinao ihany ny anoanana. Ampirina ianao nefa tsy havonjy ary zay voavonjinao azy de atolotra ho an'ny sabatra. 12 ianao amafy nefa tsy jinja, ianao anososo oliva nefa tsy sosotra diloilo ary anososo tanybolopoka nefa tsy sotro divay. Tena mbadin'io zany teny zany ry avanao no le ozina dia mihinana eo fa tsy mety voky. Zay voasoratra ito. No le ozina mamafy anao nefa tsy mba mijinja, no le ozina manososy oliva ianao nefa tsy misotra menakilay oliva akory. Ry avanao santionany ny am'ireo olana zay mahazo ny olona eto ambony ty tany ity ateraky ny ozina lay teny lay zavatra mitantaraiko taminareo teo. Ka ny vaolana raha ohatra ka sedra zany tokoa ianao de izao: voalohany ny finoanao sy ny fanekenao fa Jesosy no vaolana avy any an-danitra ho antsika zanak'olombelona, ny fanekenao fa tsy mbola notorotorona tao ekipo anao, tsy mbola nateraka akory anao no efa nanamboatra vaolana ho antsika zanak'olombelona taranaka tateorina ny tompo Andriamanitra. Mila mihitsy manaky an'izany ianao. Ny finoanao ihany ko fa izy Jesosy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Ny finoanao fa Jesosy no Mesia zay anova tantara-piainanao ratsy ho lasa tantara-piainana tsara.
ekeo izy ka ome toerana ao anatinao ahafany mamela ny eloko rehetra ary indrindraindrindra ahafany mamonjy ny fanahinao mba ho tanteraka lay voalaza ny baiboly jaona toko fahatelo andimy fanambe folo hoe fa toy zao no ny diavan'andriamanitra izao tontolo zao no meny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mieno azy fa hanana fiainana mandrakizay. Eto de milaza fa ataovy zava-dehibe aloha ny famonjena ny fanahinao fa efa laza ny baiboly fa laza izy any boky jaona fahatelo andin'ny faharoany fa arakaraky ny nanambinan'andriamanitra ny fanahinao no anambinan'andriamanitra anao amin'ny zavatra rehetra. Zany hoe rehefa voavonjy ny fanahinao de azo antoka fa dia ho ampidirin'andriamanitra ao anatin'ny lisitry ny olona ho vonjena ho afaka amin'ny olana ho afaka am'ireo aty nangotrakotraka zay nahazo anao ianao. Mila ny fanahinao voavonjy zany ianao. Zay ny natonga naporisika sy nampahery teo hoe ekeo Jesosy ho tomponao ho mpamonjy anao ary ome toerana ao anatinao izy mba ahafan'andriamanitra mamela heloka ary ahafan'andriamanitra mamonjy ny fanahinao. Faharoa, mino ianao ary maneke fa efa nanaiky tonga ozina Jesosy tamin'izy tonga tety ambony tany sy tamin'izy novona hantona teo amboniny azo fijaliana. Mbola tsy teraka ianao no efa nataony Jesosy ny fanafahana anao ho afaka miozina ka amin'ny fotoana zay anekenao fa Jesosy no tompo ary amin'ny fotoana zay anekenao fa efa netiny Jesosy le ozina dia hiasa eo aminao ny herin'Andriamanitra zay anafaka anao amin'ny ozina tsy mavely tena. Dikan'izay zany a miandry ny fanapa-kevitra ao Andriamanitra. Tapa-kevitra moa ianao androany de tapa-kevitra ihany koa Andriamanitra ny anamarina ny asa famonjena zay efa nataony tompony azo fijaliana, ny asa fanafahana ny olona am'izay ozina mahazo azy. Hoy ianao hoe aleoloha angatakano rapitso na hoe amin'ny heritaona de miandry rapitso na miandry amin'ny heritaona zany ny famonjen'Andriamanitra anao ho afaka amin'ny ozina sy ny fanafahan'Andriamanitra anao ho afaka am'le ozina tsy mavely tena. Fahatelo, tsy maintsy tapahana sy voanana amin'ny anaran'i Jesosy ny ozina tompoko. Anisan'izany ny ozina tsy mavely tena. Matetika ny firosoana am'ty dingana fahatelo ity no tsy nataon'ny olona. Resatrany am' Jesosy izy, nanaiky an' Jesosy izy, nino izy fa efa nentin'i Jesosy ny ozina fa ty sainty dingana fahatelo ity no tsy niroson'ny olona maro, anika dia tavela eo izy. Ary zany no antony mahatonga olona be dehibe efa kristianina, efa tena mpivavaka be, efa tena niova fo, efa tena tonga olom-baovao, natsapa fahamalan-keloka kanefa ndrisy fa mbola tsapany foana hoe mbola misy zavatra tsy mahazava zany eo aminy, mbola misy olana tsy mety resy zany eo aminy, mbola misy ady mangotrakotraka mitsanga zany foana eo amin'ny fiainana. Lasa saina izy hoe zay nanjo azy fahiny mbola fony izy mbola jentilisa, mbola olo zao tontolo zao, mbola tany ivelan'ny valan'i Jesosy, io indro fa mbola tsapany fa mbola mahazo azy ankehitriny. Zay nahazo an'ireo havany zay tsy mivavaka de indro tsapa fa mahazo azy ihany koa manaka ankehitriny. Ry havanao, ozina tsy tapaka, ozina tsy mbola foana no antony zany rehetra zany. Azavaiko aminareo fa tena mila tapana ny ozina, mila foanana amin'ny anaran'i Jesosy ny ozina vao tapaka sy foana. Tsy hafa fa tahaky ny aretina io, ekena ny voalaza baiboly fa efa nokapona Jesosy ho fanasitranana ny marary, efa nentin'i Jesosy tamin'izy nokapona teo ambony azo fijaliana ny aretina mpahazo ny olona. Mbola tsy teraka tsika zanak'olombelona, mbola tsy teraka ianao no efa nisy zany zavatra zany. Kanefa tsy maintsy atao ny vavako any marary ho antsika taranaka teoriana mba tonga atsika ho sitrana de mitovy an'izany ihany koa. Mbola tsy teraka ianao, mbola tsy nisy ianao nefa tonga voaozina Jesosy ho fitondrana ny ozina rehetra mpahazo ny olona
fa saingy mila tapana sy foanana zany rehefa tonga sainy ianao voatapaka sy foana ka dia midira am'izay dingina fahatelo zay ianao mila tapana ny ozina mila foanana amin'ny anaran'i jesosy ny ozina tsy mahavely tena zay misy eo aminao ary fa efatra fara everiko fa tena zava-dehibe izy ty tsara aminao tompoko ny miona aminay mifandray aminay ahafanay mamety ho revitra ahafanay mivavaka ho anareo raha lavitra be moa ianao tsisy hevitra mihitsy mionanao aminay de afaka mifandray aminay amin'ny alalan'ny telefona ianao mba hafanay manorevitra anao sy hafanay mivavaka ho anao amin'ny alalan'ny telefona tena resy lahatra fa miasa amin'ny alalan'ny vavaka ataonay ny tompo tena marina zany ry havana tsy olona ray na roa na telo no efa natsapa-fahamarinana zany fa olona be dehibe tsara aminao ihany koa nefa ny mamonjy ny fotoam-pivavana zay ataonay tena tsara satria ho anaty fotoam-pivavana no miasa andriamanitra zany no antony natonga azy na mpianatra natonga baiboly ny alaza fa tsy tokony hafoy fiarah-miangona mihitsy a ny olona fa anaty fiarah-miangona no misy herin'andriamanitra miasa ao anatin'le fotoam-pivavana no misy herin'andriamanitra manavaka amin'ny ozina mamany ny olana zay entin'ny ozina zava-dehibe ny fionana aminay fa zava-dehibe tahaka zany ihany koa lay famonjena fotoam-pivavana ka de tonga avy ianareo io voasoratra io moa ny fandaharam-potoana tompoko ka dia arao arak'io ny programanao zay zany tompo fa de hivavako anareo avy atrany ao apetra fonao tananao raha afaka mandoalika anao tonga de ataovy amin'ny anaran'i jesosy zany ary mino fa hiasan'ny tompo vavakytsika tompo andriamanitro tompon'zao rehetra zao ianao raisinay ho zava-dehibe ty afatra nentin'androany ety ko amin'ny anaran'i jesosy miantso anao a mamy raha fo amin'ny olona rehetra zay nandre ny afatra netiko androany anao mamialany eloko izy ireo ary androany oka mifanenao masina hiasa ka mangy ny olona tsy raray avy isam-batany olona mba nekeny fa jesosy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity fa olana avany an-danitra sy avany aminao andriamanitra ho famonjena ny fanany olona ho fanafanany olona malonany olana sy ny ady mangotrakotraka zay ny atrehna ry andriamanitra ataovy resy lahatra ny olona fa izy de mila ho afahana amin'ny ozina sy ny famatoran'ny ozina ary ny fanagejan'ny ozina mba tonga zany na fiainana vaovao sy tantara vaovao am'izao taonjato faraiky am'roapolo sy taona rifatelo misy anay zao tompo andriamanitra vangen'ny olona mba ho tsapa fa zao ny androm-pamonjena ho azy zao ny androm-pitahina ho azy omenanao andriamanitra tsy toy ny dera sy ny atsara ny voninahitra fa ny aretina kosa didiko amin'ny anaran'i jesosy miala sitraniko amin'ny anaran'i jesosy re olona marary esoriko amin'ny tenany olona fanatana sy fangiry firina sotra tompo omenanao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra sotra ray malana amen zay zany tompoka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo amin'ny herin'ray tompoko eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana refi androndrakely